Ry havako malala isany tombontsoa lehibe ho andray ny ahafahako miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia hitahy ianao any Andriamanitra, hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra mandritra ny fotoana izay fampaherezantsika indray amin'ny alalan'ny soratra masina. Milohan'ny andraisantsika hery hanovozantsika an'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia andao hivavaka indray aloha isika. Andriamanitra ô Rainay, sotranao izahay fa nomenao ny teninao. Nomenao ny teninao ho mpitari-dalana. Nomenao ny teninao ho jiro, ho fanilo, fahazavana, ho mpampianatra, ho fampianarana, ho mpanitsy izay diso, ho mpitaizanay amin'ny fahamarinana. Ho anao irery ihany any Dera sy ny Lazara ny voninahitra any amin'izany. Fa izahay zanakao kosa, ampio izay mba ho tena zanaka mpankato, anaraka ny tari-dalana avy amin'ny teninao. Tononoko amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, mpitoriteny toko 7:10. Izay rehetra azon'ny tananao atao, dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa, na hevitra, na fahalalana, na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alehanao. Androany tsika dia hijery ny tapany faharoa eo amin'io andinina io, dia ilay hoe ataovy amin'ny herinao. Asaiko ianao raha ohatra ka androany ianao vao tafaraka eto, asaiko ianao mba hanao ny fomba ahafahanao mahita ny tapany voalohany. Fa ny tapany faharoa zany no arahantsika, izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Inona ny hevitry ny tenin'Andriamanitra raha milaza izy hoe ataovy amin'ny herinao? Jesosy indray mandeha dia nanao fanambarana ao amin'ny Jaona toko 5:10, izay fanambarana mameno, mifameno amin'io voalaza io, tsy ho sarantsika amin'io voalaza io mba tsy hahatonga antsika ho diso hevitra. Jaona toko 5:12 dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy 5. Izao no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary izao aminy, dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. Jesosy manao ny fanambarana. Tsy hoe Jesosy akory te hanambany antsika raha miteny hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, fa manambara amintsika ny tena zavatra, tena marina Jesosy. Tsaroako tsara fony izay mbola kely. Tamin'izany moa zany miaraka eny ny samy mpinamana, dia ohatry ny tian'ilay mifaninaninana. Dia rehefa mba tenenin'ny namana sasany, tamin'ny mbola tovolahy kely, rehefa tenenina hoe tsy ialahy ty dia tena tsy mahay nininina mihitsy. Ohatry ny mahatsiaro maratra kely ery ilay fo, ilay ambo-po ao anaty ao, rehefa tenenina hoe tsy mahay nininina. Fa Jesosy tena nanambara hoe raha misaraka aminy isika, tsy mahay manao na inona na inona. Ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia manao fanambarana mifameno amin'izay ihany koa. Izao ny voalaza eo amin'ny andininy 9:20. Asan'ny apôstôly toko 7:10 ny andininy 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mandrakariva ny teny: fa izy no ivelomantsika sy ietsehantsika ary iainantsika. Andriamanitra ny teneniny an'ilay izy eo. Andriamanitra no ietsehantsika. Tsy afaka mihetsika mihitsy tsika raha tsy no ny hery omen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika manao an'izany. Tsy afaka miaina isika, izy no iainantsika, izy no ivelomantsika, raha tsy omen'Andriamanitra antsika ny fomba ahafahantsika manao an'izany. Ary izany avokoa ny fanambarana ataon'ny soratra masina rehetra. Mirazotra tsara amin'ilay tenenin' Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry havana malala, mazava amintsika araka izany
ny hevitra tokony handraisantsika, ny voalaza ny soratra masina hoe zay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Tsy hoe ny baiboly mampirisika atsika hoe aza miankina amin'Andriamanitra zany fa ny herinao ihany dia mahavita an'io ka tonga dia ataovy le izy, alefaso, vitanao io. Izy tsisy tsy vitanao zany, alefaso, aza miantetrana amin'inona na amin'inona. Tsy izany ny fanambarana tia ny soratra masina omena atsika amin'izany lesona izany. Izany no mahatonga antsika mampitahy ny soratra masina amin'ny soratra masina mba tsy hahatonga antsika ho diso. Indray mandeha Jesosy dia nanontaniana mikasika ny amin'ny hoe ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Vakitsika eo amin'ny Luka 10 dia ny 17:20. Vakitsika manomboka hatramin'ny 15:20. Luka 10 ny 15:20. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka naka fanahin'i Jesosy hoe, mpampianatro, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manahoana ny famakinao azy? Ary izy namaly ka nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Asa raha ny marianao, le fitiavana feno an'Andriamanitra, fitiavana feno amin'ny fahafenony an'Andriamanitra, dia zao ny voalazan'ny soratra masina. Ity mpahay lalàna ity dia nitanisa le voalazany amin'ny Deutéronomie 4:4-5. Io mihitsy ny fehezanteny voasoratra any hoe, tiava an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Ahoana ny hevitra ilay hoe tiava an Jehovah amin'ny herinao rehetra? Tsy midika akory izany hoe tonga dia aparo eo ny fahaizanao tsy miankina amin'iza na amin'iza hoentinao amin'ity an'Andriamanitra. Tovy amin'ilay hoe zay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Tsy midika akory izany hoe tsy mila na iza isika mba hoentina hankatohan'Andriamanitra, hanao zay azon'ny tanantsika atao, izany hoe zay apetrak'Andriamanitra eo anoloantsika mba ho tanterahana. Ny hevitra ilay hoe ataovy amin'ny herinao rehetra dia ataovy amin'ny fahafahamanao rehetra anananao, fahafahamanao hoe omen'Andriamanitra anao. Raha miteny Andriamanitra hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra, dikan'izay zany dia zay fahafahanao mity rehetra dia zay no entinao hitiavana an'Andriamanitra. Mety misy ambaratonga samihafa ny fitiavanao zavatra anankiray ohatra, ny fitiavanao milalao, ny fitiavanao mihinana, misakafo, mety ho ambonimbony kokoa noho izany ny fitiavanao ny vady andefimandrinao sy ny zanaka menaky ny ainao. Fa amin'ny fahafahana amin'ity rehetra ilay tena faratampony dia izany no hitiavo an'i Jehovah Andriamanitra ao. Izany no hafatra voalaza ao amin'ny Deutéronomie 4:4 dia ny 5. Dia mitovy amin'izay koa toriteny 7:5-10. Zay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Zay fahafahamanao anananao manao an'iny zavatra iny dia ataovy amin'ny fomba tsara indrindra. Indray mandeha Jesosy dia nanao fanambarana hoe indro avy ny alina ka tsy afaka miasa. Jaona 5:5 dia ny 5.
filazantsara ny soratan'i Jaona 9:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola tandro ny andro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Dia inoako fa azonao ny tian'i Jesosy ho teneniny. Raha vao mbola manana andro ahafahana miasa ianao, dia ataovy ilay izy ary ataovy amin'ny farany tsara indrindra hainao. Raha afaka mahalala, isan'andro ianao dia manao zavatra, manomboka amin'ny maraina farafahatonga ny hariva, ankoatran'izay fotoana izay hoe hatorianao. Rehefa matory angamba dia tsisy ny aninona atao intsony. Fa na mipetraka miala sasatra eo aza ianao, mbola afaka manao zavatra ny sainao, ny fieritreretanao sy ny sisa, na ny fitsikinao sy ny sisa mbola afaka manao zavatra. Dia izao hoe tena ataovy amin'izay farany tsara indrindra vitanao ny zavatra rehetra izay ataonao. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Nomen'Andriamanitra anao ny fahafahana manao an'iny zavatra iny. Ka dia izao ampiasao daholo ireny, ampiasao ny fahafahamanao rehetra izay nomen'Andriamanitra anao mba hahafahanao manao an'ilay zavatra azon'ny tananao atao amin'ny herinao. Efa nijerentsika tany amin'ny fizarana voalohany hoe izay rehetra azon'ny tananao atao. Dia eto tohizany, ataovy amin'ny herinao. Izay farany tsara indrindra hainao atao. Miresaka amin'ny olona ianao, izay heverinao fa farany tsara indrindra hainao ampitana an'ilay zavatra tianao ampitaina. Ka dia ampiasao ny teny, izay teny heverinao fa tsara indrindra. Ampiasao ny fomba fampitana an'ilay teny, ny lantom-peo, izay heverinao fa tsara indrindra. Ampiasao ny soritrendrika eo amin'ny tarehanao, izay heverinao fa tsara indrindra. Izaho zany izao miresaka aminao eto dia hitanao zany izao miezaka mampita ny hatsara ny tenin'Andriamanitra aminao. Tsy fantatro ahoana ny fahitanao ny fomba fampitako azy, ahoana ny fahitanao ny lantom-peo ampiasaiko, ny soritrendrika, fa dia izao hoe miara-mianatra tsika izay tena fahafahamanao tsara indrindra ananantsika, dia izay no entintsika manao ny asa apetrak'Andriamanitra eo anoloantsika. Eto aho zao dia ilaza hoe misy asa manokana izay tsy hoe napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika fotsiny, fa asain'Andriamanitra ataony ny zanany, ataony ny mpianatra, ataony ireo izay manompo azy. Raha afaka malala, reny asa asain'Andriamanitra ataontsika ireny, dia izao ataovy amin'ny herinao. Izany ny torohevitra omeny ny soratra masina antsika. Raha nanapa-kevitra hanao an'izany ianao, dia hitanao ny valisoan'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ho resahantsika amin'ny fotoana manaraka ny hoe fitantanana ny fotoana fanararoatra izay omen'Andriamanitra antsika. Fa ny hamaranako an'ity androany ity angamba n'ilay hoe manao ny zavatra rehetra azon'ny tanako atao amin'ny heriko, dia tiako ny hamaky amintsika ny andinin'ny farany indrindra ny amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20. Jerevana ny akanton'ny tenin'Andriamanitra, eny tokoa: fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Raha afaka malala, raha tena hanao amin'ny herinao ny zavatra izay asain'Andriamanitra ataonao ianao, Andriamanitra dia ampanaraka anao, hanaraka anao eny ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Hitahy ianao an'i Andriamanitra, hitahintsika rehetra an'i Andriamanitra mba samy hanao ny zavatra rehetra amin'ny fahafahamanao rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Andao hoentsika mbavaka izany. Andriamanitra ô Rainay, isaoranay be dia be ianao
noho izany taridalana izay omenao anay izany. Andriamanitro, omenao anay ny mbola tombonandro-pahavelomana. Misy fotoana ialanay sasatra amin'ny torimaso, fa misy fotoana kosa hanaovanay ny asa izay apetraka ao anoloanay, sy ireo asa izay anirahanao anay mihitsy mba ho tanterahana. Andriamanitro, ampio izay mba hanao an'ireny zavatra ireny amin'ny herinay, satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay namorona anay, ianao ilay efa nitahanay teo amin'ny fiainanay rehetra no miandry mba hanaovanay an'izany amin'ny herinay, ka dia mba ho isan'ireo izay tena mafana fo eo amin'ny fanomponanao anay izahay tsirairay avy. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.